Setry ny fampianarana ambony faniriny mpianatra malagasy maro ny hanony fianarany any ampitan-dranomasina any Mamaly ny atahitan'izy ireo ary ny université tsy miankina ASM tsy manakambahiny izay miara-miasa ihany koa amin'ny université IESEG any la Frantsa. Enina ireo mpianatra nahavita ny roa voalohany tao amin'ny université ASM etsy manakambahiny no iazo ny université IESEG any Paris sy any Lille anoho ny taona fahatelo amin'ny sampam-pampianarana ambony misara ny Bachelor Business Administration na BBA. Ireto mpianatra ireto no mandrafitra ny andiany fahatelo nalefa ny vondrona ASM anoho fianarana any an-toerana. Araka ny fanazavana etiny tompona andraikitra ny sampana BBA Razafindrakoto Virginia. Itsika eto Madagasikara manomana mpianatra iofana amina fampianarana avolenta toy ny formation école de commerce any Frantsa zany. De manao roa taona eto Madagasikara ao anatin'le fifanarana tamin'ny training programme. De tapitra ny roa taona eto Madagasikara amin'ny saram-pampianarana eto Madagasikara zany université ASM de troisième année izy safidy ny mpianatra hoe andeha hianatra ny IESEG any Lille na any Paris na hijanona eto. Ny diplômanay moa zany de mbola toanany zareo fampianarana hatramin'ny master. Zay ny antony nampatonga ny hoe aleo ampahafantarina andray aman-dreny ny fampianarana ity. Faharoa manaraka an'izay ny zanakitika malagasy zany malaza hoe kely de mahazo bac. Nefa raha 12 taona zany ny zanaka nandeha lefa nipita somary manahirana ihany zany. De zay zany ny tongony le IESEG en tuning programme eto amin'ny université ASM ity hoe afaka mianatra eto izy aloha ny taona efa feno 12 taona na 18 taona izy zay vao manao troisième année anipita. Am'izay koa afaka entitra zao ray aman-dreny hoe vao miditra première année zany andeha hoe anomana zay ao mivarotra tanimbary ao manao collecte ao mba ahafahany zany mandefa ny zanany rehefa tonga troisième année. Ary misy mpianatra raha hoe efa master akimitika zany de mangataka manao réinscription troisième année any Frantsa zany. Nazavaina nandritry ny lanonana fampafantarana ny fiangan'ireo mpianatra ireo izay natao omaly tety Tsimbazaza fa efa nandray ny fepetra rehetra ny tompona andraikitry ny université ASM sy ny IESEG France mba hanamorana ny fahafahan'ireo mpianatra malagasy manohy ny fianarana ambony any amin'ity université IESEG France ity ka tsy misy intsony ny tokony ampiayany iray aman-dreny. Fifanarahana matotra moa no natao teo amin'ny université ASM sy ny IESEG France izay fampianarana ambony mampiatrano mpianatra avy amin'ny firenena miisa 70 ka anisan'ireny Madagasikara izay soloan'ny université ASM tena. Nanome voninahitra ny lanonana fanomezan-tsodrany ireo mpianatra iazo any Frantsa ato ato moa ny filompanorina ny vondrom-panabeazana ASM Andriamatora Trema William sy ny rektorany université ASM.